Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary fahaly miarabantsika rehetra kambana atao anatin'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy manerana sy miely manerana an'izao tontolo izao. Miarabantsika ihany koa natratra an'izao fahafolo taona ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izao. Ao anatin'izany fankalazana zany dia misy ny anjara fampianarana izay nomenany tenanay tamin'ity anio ty. Dia ny lohateny mitondra ny lohateny hoe ny fitaomana ny olona araka ny pratika ny fiangonana teo aloha
sy ny fitoriana ny filazantsara amin'ny réseaux sociaux. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fampianarana dia ndao sika rehetra hiaraka hivavaka sika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotranao zay ny amin'ity fotoana ity ahafahana mizara ny teninao, ahafahana mizara ny fampianarana miainga avy amin'ny fahalalana nomenao. Mangataka aminao zay ny androtranao ny fanahy masina hiasa na ao anatin'ny zahako izay hizarana zany fampianarana zany, na ho an'ny olona tsirairay izay miaino an'izany, ao amin'ny fahitsiana no andraisany ny teny izay zaraina. Ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy a Nazareta no angatahana sy andriana ary isaorany amin'izany vavaka izany, misaotra Jesosy Tompo. Amen. Araka ny efa niresana teo am-panomboana teo dia ny fitaomana ny olona araka amin'ny pratika ny fiangonana teo aloha sy ny fitoriana filazantsara amin'ny réseaux sociaux no fampianarana izay ho resantsika amin'ity an'ity. Ny tenin'Andriamanitra izay ananganantsika na anorenantsika n'izao fampianarana izao dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Io zany ny tenin'Andriamanitra tsara ho vakiana. Tao anatin'ny taonjato 20 sy ny taonjato 120 izay diavintsika ety dia hitantsika fa tena niazakazaka ny fivoarana ara-teknôlôjia sy ny haitao teto amin'izao tontolo izao. Reny fandrosoana reny dia niteraka fiovana maro isan-karazany teo amin'ny lafin'ny kolotsaina, fifandraisana ary teo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Hita ihany koa izany fiovana izany teo amin'ny sehatra maro samihafa, na ny fiangonana hita maso miaina ao anatin'izao fivoarana izao ihany koa dia ahitantsika an'izany fiovana izany. Ohatra hoe tsy hitovy mihitsy ohatra natrehan'ny missionnaire tamin'ny taonjato 7:10 sy ny atrehan'ny missionnaire amin'izao taonjato 120 izay diavintsika izao raha eo amin'ny sehatry ny asa fitoriana no asiantsika resaka. Zany rehetra zany dia miteraka fanontaniana hoe inona ireo pratika nataon'ny missionnaire na ny fiangonana teo aloha tsara ho tazomina, ary inona no andraikitry ny fiangonana amin'ny maha-fiangonana azy manoloana ny fihazakazaka ny fandrosoana eo amin'ny teknôlôjia ara-pifandraisana. Ho famalina an'ireo fanontaniana roa lehibe ireo no antrotsika nyty lohateny anjarantsika androany ity amin'ny ny fitaomana ny olona araka ny pratika ny fiangonana teo aloha sy ny fitoriana filazantsara amin'ny réseaux sociaux. Amin'ny fizarana voalohany zany no iresantsika ny pratika ny fiangonana teo aloha ny amin'ny fitoriana filazantsara, zany hoe somary hiresaka tantara isika ao anatin'izany mba hahafantarantsika sy ahazoantsika ny zavatra izay resahana sy ny zavatra izay niainan'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany na ny pratika sy ny fomba nitoriana. Ary ao fizarana faharoa kosa ny fiatrehan'ny fiangonana fihazakazaky ny teknôlôjia ary ny fitoriana amin'ny réseaux sociaux zany. Hita zany tsika anatin'ny fizarana voalohany dia ny amin'ny hoe ny fitaomana ny olona araka amin'ny pratika ny fiangonana teo aloha. Mitazona toerana lehibe teo amin'ny fampianaran'ny Lotera ny sy ny fiangonana kristianina sy ny fitoriana filazantsara. Araka ny hevitra ny Lotera, izao tontolo izao izy no maharitra dia no hoe maharitra mandrakakehitr'izy zany dia noho ny fiangonana no anton'izany. Zavatra telo zany no asongadin'ny Lotera ny amin'ny hoe antoky sy ny fiangonana araka ny heviny dia ny voalohany ny famelan-keloka, ny faharoa ny fananganana amin'ny maty ary ny fahatelo dia ny fiainana mandrakizay, zany hoe manindra ny teny sy ny sakrameta zany. Ankehitriny ny tenin'Andriamanitra dia azo zaraina amin'ny tambajotra serasera tahaka an'izao hitantsika izao. Fa amin'ny resaka sakrameta ohatra ny batisa, ny fanasan'ny tompo tsy azo atao mihitsy ohatra ary mbola tsy eritreretin'ny fiangonana zany hoe manao batisa à distance na ihany koa hoe manamasina ny mofo sy ny divay à distance
tahaka an'izao atao zao zany hoe za manao karazana préfation eto sy ny sisa dia isika any manoloanany hoe divay sy ny mofo a dia machine distance zany zay zavatra rehetra zay mbola tsy misy zany a na dia fa resahan'ny fiangonana sasany sy ampiaran'ny fiangonana sasany azy hitatsika fa noezany fiangonana sy ireo missionnaire a nitory manerana an'izao tontolo zao a nitandro ny mahafiangonana amin'ny fiangonana inavy ara zany a ireo fomba nitaomana ny olona handray an' Jesosy teo amin'ny preuvan'fotoana teo aloha eto zany tsika dia hiditra ao anatina resaka tantara araka ny fananambarako anazy teo am-panomboana teo dia hiditra zany tsika ny ao amin'ny hoe pratique an'ireo missionnaire NMS nitaomana ny jetlis ho tonga kristianina raha ohatra tsika mijery an'ilay lohateny lehibe a dia tsy navotra ao ny amin'ny hoe pratique amin'ny fiangonana iza moa zany a ilay horesahana fa hitatsika na dia tsy horesahana arany a na dia ampahafantarina aza dia ny hoe fiangonana loterana malagasy a no tiana resahana sy asongadina ao anatin'izao fampianarana zao araka ny tantara dia ny 12 volana aogositra taona 1970 tonga tao Madagasikara pastora Egg sy ny mpampianatra Nils Nielsen zany hoe missionnaire norvégienne avy amin'ny NMS zany izy ireo tonga tao Madagasikara nandritra ny volana maro dia nianatra ny fiteny malagasy sy ny fomba nisy tao Madagasikara izy mirahalahy ireo zany hoe ny zavatra azo tsoahana sady zany ao anatin'izay fehezanteny anankitelo zay dia zao hoe tsy nataondry zareo ambanin-javatra ny fianarana na ny teny na ny fahafantarana ny contexte zay nisy ao amin'ny toerana zay hitoriny ny zava-misy mantsy dia rehefa mpianatra pastora mivoaka avy amin'ny STPL rehefa tendrena amina poste anankiray dia matetika tsy dia tena mahafantatra ny zavatra misy sy ny miandry anazy ao anatin'izany fitandremana zany hoe inona daholo ny finoany olonao inona ny zavatra atrehana sy misy ao amin'izay toeran'izay dia toraka zany ihany koa ny mpiandry zay anao tafika masina tsy mahafantatra ny akamarony ny amin'ny toerana zay anaovany tafika masina hoe inona ny zavatra miandry azy ihany eto anefa zany dia tena nataon'reto missionnaire tonga voalohany to Madagasikara reto ny fahafantarana na ny fianarana ny fiteny tena fa zava-dehibe zadingana nataon'reto missionnaire reto zany ny 9 volana Desambra 1770 nanomboka mitory-teny amin'ny fiteny malagasy i pastora Egg zavatra roa zany no tena ny masoany missionnaire tamin'ny voalohany dia ny voalohany dia ny hoe fampianarana sy ny toriteny le fampianarana resahana eto tsy hoe fampianarana filazantsara ihany fa fampianarana ny olona manoratra sy ny mamaky teny zavatra tena nataony zany sy zavatra tena nilaina tamin'izany fotoana zany isan'ireo nampahomby ny asa fitoriana nataon'reto missionnaire reto ihany koa tao Madagasikara ny fisin'ny atoko-pihira ny andrina tamin'izany zay niova foa natsoina hoe andrina rangita zay avy eo an-janapara nanana atoko-pihira izy ary rehefa tonga nandray an' Jesosy izy dia reto atoko-pihira reto ihany koa tonga nandray an' Jesosy ary nanao hira nitory ny filazantsara ary isany ireo zay nampahomby ny asa fitoriana tamin'izany fotoana zany akoatra amin'ny fampianarana sy ny toriteny dia hita fa nitady hevitra hafa ihany koa ny missionnaire mba hataona olona maro isan'ireo nalaza tao anatin'ireo missionnaire zay tonga ohatra i pastora Borgenvik zay sady dokotera mpitsabo ihany koa izy zany hoe tsy ny olona mitory-teny isan-kanalahady ihany zany ny fiangonana fa sady nampianatra no nitsabo ihany koa nijery ny olona amin'ny lafiny manontolo zany ny fiangonana tamin'izany fotoana zany ary mandraka ankehitriny zany isan'ireo pratika nampiariny Borgenvik ohatra nampiatrany olona marary tao tokantrano resahany momba an' Jesosy ilay olona rehefa avy tsaboiny araka ny tantara dia manodidina valorivo sy ray alina ny olona zay tonga ny tsaboiny voalohany ary ao anatin'ny ray andro dia manodidina ny olona 10 ny vehivavy zay ampiterahany ary reny olona zay nampiatrany ny tao an-trano reny rehefa avy tsaboiny dia amin'ny fotoana ny alohan'ny hodiny reny olona reny dia resahany
ny amin'ny famonjena vitan' Jesosy. Zany hoe tena nataona olona marobe zany io fomba nataony docteur Borgenvik io eny fa nampitondra fanjakana za tamin'izany fotoana zany dia natsiaro sy natsapa ny mahazava-dehibe ny asan'ny missionnaire tamin'izany fotoana zany. Hita ao anatin'ny tantara ohatra i prime ministre Rainilay Arvony, prime ministre malagasy tamin'izany fotoana zany zay niezaka nandresy lahatra ny missionnaire tamin'izany fotoana zany mba hijanonany docteur Borgenvik hijanona ao Antananarivo hanio ny asa amin'ny mahapastora sy amin'ny mahadokotera anazy tamin'izany fotoana zany. Hitantsika zany ao anatin'izany fa hoe tena nanan-danja na teo amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny ara-panjakana ny asan'ny fiangonana Luterana malagasy. Ohatra ny fiangonana no isan'ny nanorina voalohany ny sekoly, hôpitaly ary ireo asa diakonaly maro samihafa. Hita fa tena nataona olona maro ny fisian'ireny sehatra fampianarana maro isan-karazany ireny, ohatra ny Fofama, Fofadrasy ny sisa. Ny fiangonana Luterana malagasy ihany manana an'izany ao Madagasikara. Zava-dehibe anankiray teo amin'ny fomba fiasa sy pratika ny fiangonana tamin'ny voalohany ihany koa ohatra ny fanaovana visitasy. Zany hoe ny visitasy ny pastora lehibe tonga manao visitasy ny pastora na ny evangelista zay any ambanivohitra ary manontany ny amin'ny programan'io pastora na ny evangelista io hoe inona ny programanao tamin'ny talata, larobia sy ny sisa tamin'ny andro teo aloha teo. Ary hita ao anatin'izay ny programan'ny pastora hoe namano tokantrano sy ny sisa. Zany hoe tena pratika sy zava-dehibe ihany koa ny fanaovana visitasy tamin'izany fotoana zany. Isan'ny dingana zay tsy azo lalovana ihany koa ny ao amin'ny sehatra ny fifoazana zay isan'ny tena nahatonga sy nataona olona marobe ao amin'i Jesosy tao Madagasikara. Ny fifoazana zay niatomboka tamin'ny ray aman-dreny zay nifoazan'i Jesosy ny voalohany tao Sotanana tamin'ny alalan'ny Dada Solambo tamin'ny taona 470 ary teo ihany koa i Nendra Velonjanary tao Manolotrony tamin'ny taona 770 ary teo ihany koa i Mama Volavana Germaine tao Karmalaza tamin'ny taona 170 ary teo ihany koa i pastora Rakotsandry Daniel tamin'ny taona 470 tao Farimena. Zany hoe na samy manana ny fomba na moaza anazy azy zany reo ray aman-dreny reo ary samy manana pratikany ihany koa eo amin'ny asa sy fampahirezana ary ny fitaomana olona. Ny zavatra niraisan'ny zareo sy tokony tsy adino dia ny hoe amin'ny ankapobeny zany dia ny vavaka, toroteny ary fandroana demoni. Amin'ireo toerana maro dia misy ireo zanaky ny toby izay mirafitra amin'izy ireo mandray marary, mandray ireo voketsany zava-mahadomelona sy ny sisa. Araka ny fandinihandreo mpikaroka na ireo teolojiana, misy ny avy any Amerika, misy ny avy amin'ny Europa tahaka ny Norvezy ihany koa, dia nandinika ny amin'ny fitombo arak'isa ao Madagasikara tao anatin'ny 50 taona farany dia noho ny asan'ny fifoazana no antony nampiroborobo ny fiangonana Luterana tao anatin'ny 50 taona farany zany. Zany hoe isan'ny tena zava-dehibe zany ny fisian'ny fifoazana. Eo amin'ny rafitry ny fiangonana Luterana malagasy ihany koa dia tsara ho resahana satria ny rafitra ny fiangonana Luterana malagasy dia mandala ny rafitra sinodaly. Zany hoe io dia isan'ny pratika entin'ny fiangonana Luterana malagasy ihany koa hitomana ny olona maro andray andraikitra hatrany amin'ny fototra. Zany hoe tsy mitovy amin'ny rafitra hafa, zany hoe teny midina fa teny hifampiarahana ao anatin'ny rafitra sinodaly ary matanteraka ny amin'ny voalazan'ny soratra masina ary izay tena hijoron'ny Lutera ny amin'ny hoe samy mpisorona ny mino rehetra satria zany endriky ny fandraisana andraikitra eo amin'ny mpino tsirairay zany dia ao amin'ny komity. Ka tsika fa hatrany amin'ny fiangonana any ambanivohitra dia efa samy mihevitra sy mandray anjara, mandray andraikitra ny amin'izay mety entiny hampandrosoana ny fiangonana ary zany hitondran'ny heviny zany dia amin'ny alalan'ny komity. Zany hoe ny rafitra sinodaly dia isan'ny anankiray fototra izay
mampiroborobo ny fiangonana ihany koa satria manome andraikitra hatrany amin'ny fototra ao amin'ny fiangonana zany. Manana anjara toerana lehibe ihany koa ny asa diakonaly atao amin'ny fiangonana, na zany eo amin'ny sehatra ny fahasalamana, na eo amin'ny fiaina ireo sembana, na ihany koa eo amin'ny sehatra maro samihafa satria isika manana projet ny amin'ny hoe mirda sy ny ireo sehatra asa tahaka ny tombotsoa sy ny maro samihafa zay miely manerana Madagasikara zay hanovozan'ny tanora sy ny rehetra fahalalana amin'ireny toerana reny. Mbola velona sy miasa daholo reny toerana reny na dia mbola iarahantsika miasa sy andrasantsika iarahantsika miasa amin'ireo mpamatsy vola mahazatra avy any ivelany ary zany. Tsy mionona amin'ny asa fitoriana ihany ny fiangonana ankehitriny fa efa maniraka missionnaire miely manerana an'izao tontolo zao ihany koa, tahaka ny aty Thaïlande izay zao aty Thaïlande misy ny any Papua New Guinea, misy ny any Bangladesh, misy ihany koa ny any Maurice ny sisa, zany hoe io le manatanteraka an'ilay teniny amin'ny hoe Madagasikara no ivon'ny asa fitoriana filazantsara ny aorinany dia efa manomboka an'izany isika amin'izao fotoana izao. Amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana izao dia efa maro ny fiangonana manao ny fitoriana filazantsara amin'ny réseaux sociaux, indrindra atao anatin'ity Covid-19 ity nandritry ny confinement na ny lockdown zany na ny fiboahany. Ahoana zany ny fiatrehan'ny fiangonana Luterana Malagasy an'izay? Io zany no idirantsika ao anatin'ny fizarana faharoa dia ny fitoriana filazantsara amin'ny réseaux sociaux. Ao amin'ny filazantsara ny Matthieu toko 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia toy ny hoe fandidina na hoe didy tsy maintsy ataontsika amin'ny fitoriana filazantsara. Raha ny contexte izay iainantsika amin'izao fotoana izao na ny contexte antsika ankehitriny dia hita fa tsy voatery andao ny tokantranonao ianao zany, na ihany koa hoe ao anatin'ny fiangonana iray vao afaka manatanteraka nyity baiko masina izay ataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 7:20 ity. Fa raha mijery ny tantara isika, ny fomba izay nampiasain'ny fiangonana mba hanatanterahana io missiona lehibe io dia ndrafitra sy niara-namindra tamin'ny teknôlôjia izay niseho tamin'ny vanim-potoana tsirairay sy araky ny fivoarana. Ireo vanim-potoana nolalovana dia azo lazaina fa hoe dingana tsy maintsy narahany fiangonana ihany koa ireo dingana tsirairay izay nilalovan'ireo. Ohatra tamin'ny andron'ny Paoly Apôstôly ohatra nalaza zany atao hoe Roman road system, na misy fomba fiteny mahazatra ihany koa ny amin'ny hoe lalana rehetra dia mizotra makany Roma. Zany hoe ny amin'ireny lalam-be ireny zany dia tsy niresaka ara-barotra ihany ny fanakalozana tamin'izany fotoana zany fa tao anatin'ireny dia misy fifanakalozana ara-kolontsaina, ary misy ihany koa fifanakalozana sy fampizarana resaka fahendrena amin'ny resaka filozofia sy ny sisa, satria tamin'izany fotoana zany dia mbola natanjaka ihany koa ny foto-kevitra nyreto Grika reto ary nyresahana teny an-dalambe. Ary tao anatin'izany ihany koa dia mba nanana ny anjarany ihany koa ny fiangonana ny zarana ny tenin'Andriamanitra tamin'ireny toerana izay niheverina fa endriky ny fandrosoana nisy tamin'izany vanim-potoana zany. Tamin'ny andron'ny réformation nanomboka nisy ny resaka famitana print zany amin'ny resaka soratra sy ny resaka gazety, dia nampiasain'ny reto réformatora tamin'izany fotoana zany ihany koa tahaka andry Lutera sy ry Calvin nampiasa ny soratra, nampiasa ny penina na ny ratana mba hanelezany ny resaka fampianarana tamin'izany vanim-potoana zany, ary hitantsika fa nahomby reny fampiasany ny izay heverina fa hoe endriky ny fandrosoana tamin'izany vanim-potoana zany. Ankehitriny dia ny ery sy ny tanjaky ny ateriny eto zany no eo am-pelantanany ny akabetsahan'ny mpikambana ato anatin'ny fiangonana. Zany hoe mila manaraka an'izay dingana araka ny fandrosoana zay ihany koa zany ny fiangonana amin'izao vanim-potoana misy antsika zao. Amin'izao vanim-potoana moderna zao dia maro ny vokatra elektrônika hitantsika, maro ohatra zao ireo tambajotra serasera tahaka ny hoe Facebook, Instagram, Twitter. Ary rehefa mivory ohatra indrindra fa tato anatin'ity Covid-19 ity dia
napiasany amin'izany atao hoe Zoom, Slack sy ny Google Meet sy ny sisa ireo mpiatsihatra ao anatin'izany na ihany koa ny fiangonana ary afahana miresaka sy mizarana ifampizarana ny resaka tenin'Andriamanitra ihany koa ohatra ao anatin'ny resaka Messenger, Viber sy ny WhatsApp sy ny line sy ny maro isan-karazany amin'izao fotoana iainantsika zao. Reny fitaovana ireo zany dia eo am-pelantanan'ny fiangonana ary afahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ny fiangonana tandrefana dia mahita fa hoe ny fampianarana atao amin'ny tambajotra serasera dia ahitana fahombiazana zany ary tsy maintsy manaiky an'izany ny fiangonana araka ny foto-kevitran'izy ireo raha te haharitra ny fiainan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana misy atsika zao. Ireo teknôlôjia isan-karazany dia mbola azo atao hoe fanatanterana ny planina mahagaga nataon'Andriamanitra sy ny fomba fanehoany ny fiandraiketany an'izao tontolo zao izay maneho ny mahazava-boary miavaka atsika olombelona, nomeny amin'ny resaka fahalalana, nomeny amin'ny resaka fahatakarana maro isan-karazany sika. Kanefa na zanaty zany isika kristianina dia mila mitandrina ihany manoloana an'ireo fivoarana maro isan-karazany ireo satria toy ny teknôlôjia rehetra na toy ny fitaovana rehetrarehetra dia miankina amin'ny fampiasantsika an'ireny no mahatsara na maharatsy an'ilay izy. Hoy ny mpitondra fiangonana anankiray tamin'ny 2013 ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisana tamin'ny taona 2020. Hoy izy hoe ny fiangonana dia mamatatra sy mizaha an'ireo fomba fifandraisana vaovao ankehitriny toy ireo fomba fifandraisan-davitra hafa sy fifanakalozana isan-karazana izay andalam-pivoarana fa tsy eo amin'ny fahatanterahany akory, zany hoe mino zany ary iarahantsika manaiky fa tsy mbola ao anatin'ny fahatanterahany zao fandrosoana misy atsika zao. Ny internet dia mitondra sy nanome lalana ahafahana mitory ny filazantsara raha ampiasaina miaraka amin'ny fahaiza-manao sy traikefa ary indrindra miaraka amin'ny fahafantarana ny lafiny tsara sy ny lafiny ratsy. Zany hoe ny fiangonana zany raha hiditra ao anatin'izay fandrosoana anankiray izay ny fanombohan'ny fitoriana zany amin'ny resaka social media dia mila tomboka amin'ny fiheverany hoe fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra ny fandrosoana ara-teknôlôjia izay ahafahantsika mizara ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao hitantsika zao. Tsy ny teknôlôjia no hamaritra ny fahamarinan'ny teny izay ambarantsika mpitori-teny zany fa ny teny amin'ny maha izy azy araka an'ilay mpaniraka dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ohatra hoe ny fiangonana dia afaka manamparitaka lahatsoratra, vidéo na fampahirezana ihany koa fampijoroana finoana ho an'ny olona tsirairay satria fitaovana lehibe eo am-pelantanan'ny fiangonana ny internet. Zay zany dia tsara tsindriana tsara amin'izao vanim-potoana izao hoe ahafahana mitory aingana sy manaparitika ny filazantsara satria tsy voafetra ny elanela-tany intsony zany ny ahafahana mitory ny teny fa bokotra anankiray ny tsindrinao dia hitan'ny olona manerana an'izao tontolo izao ny teny izay ambaranao sy ny fampianarana izay ambaranao ary hitan'ny olona manerana an'izao tontolo izao. Ho antsika eto Madagasikara na dia mbola tsy mahafeno ny 10% ny kristianina loterana azy ny mampiasa ny tambajotra serasera toy ny hoe Facebook tsy manakana ny fampianarana sy ny toriteny izay azo zarainy zany. Ny antony tsy azontsika refesina mihitsy ny fiasan'ny fanahy masina. Mety amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay zarainao ao anatin'ny Facebook ohatra nampiovo sy nampiorina ny olona anankiray na nampiova ny olona anankiray handray an'i Jesosy. Zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny fanahin'ny olona anankiray. Kanefa amin'izao fotoana izao ny zavatra hita saika vidéo karazana indrindra ataon'ny zareo facebookeur sy ny youtubeur sy ny sisa karazana vidéo matsikaiky na vidéo fampiomezana na vidéo izay heverina fa hoe mifanohitra amin'ny fotom-pisainana mihitsy aza no lasa ironan'ny olona maro ho jerena zany na hoe maro mpijery atao anatin'ny tony tambajotra serasera itony. Zany hoe mila zany mizara fampianarana isika mba handraisan'ireo olona rehetra ireo ny filazantsara. Ny mpikaroka anankiray atao hoe Jason Mender tao amin'ny Global Web Index dia nahita fa hoe mandany eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 ora isan'andro ny olona anankiray any Amerika
eo anoloana ny tambajotra serasera. Zany hoe io fikarohana io dia nanomboka tamin'ny taona 2014 nefa azo antoka fa mbola hitombo ny fampiasan'ny olona an'izany tambajotra serasera zany ny ora laniny zany ao anatin'izay fotoan'izay. Arak'izany dia io no tokony araraotin'ny fiangonana zany hoe izarana ny loharano velona ahafahan'ny olona mandray an'i Jesosy. Misy missionnaire anankiray zay niasa tao a Tanzania, niasa tamin'ireo to foko Masai reto izy, ny anarany Vincent Donovan, isan'ireo missionnaire nalaza niasa tamin'ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 1700 izy. Dia manoratra izy ao anatin'ny bokiny ny amin'ny hoe ny fitoriana ny filazantsara dia dingana iray tondrana ny filazantsara any amin'ny olona misy azy ireo fa tsy any amin'ny toerana irinao atongavana izy ireo. Ankehitriny mivoatra io fomba fitoriana sy fitaomana olona io zany eo amin'i Jesosy any ka ny social media zany indrindra fa tao anatin'ity Covid-19 ity tao anatin'ny lockdown ny olona, tao anatin'ny fiboana ny olona, dia lasa ny social media zany ny tonga lasa ohatrany hoe polipitra ny mpitoroteny na ny pastora na ihany koa ny mpampianatra, satria lasa manaraka an'izany fampianarana zany ny kristianina ny raisan'ny fampaherezana. Azo ambara zany fa inam-pelantanan'ny olona ara-baky teny ny fiainana mandrakizay. Tokony harisika araka an'izany ny fiangonana amin'izao misy antsika zao na ny mpitoroteny izara ny fampianarana zany ho fampahirezana ny mino amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsara ihany ny resana an'izao misy ankehitriny sy ny ho avin'ny fiangonana mirazotra amin'ny teknôlôjia. Araka nefa voalaza tany aloha teo ambolohany teo zany hoe ny teny sy ny sakramenta ny zava-dehibe amin'ny mahafaingonana azy. Tsy eken'ny fiangonana loterana aloha averiko foana zany ny hoe atao batisa distance na hoe amasina distance ihany koa mofo sy ny divay, zavatra tsy eken'ny fiangonantsika zany na dia efa ataon'ny fiangonana sasany azany. Ny teny na ny toriteny dia tena azo zaraina ary tokony hiditra lalina amin'izany ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao. Tontolo hafa tsy toy ny taloha mihitsy zany ny atrehan'ny fiangonana ankehitriny. Raha ohatra hoe ao am-piangonana kabary tsy valiana ny toriteny, fa amin'izao vanim-potoana izao ny mpitoriteny dia rehefa mitory ny pastora na ny mpampianatra dia afaka manontany ny olona, afaka manome ny appréciation ny olona hoe na manome ny karazana hoe domberina avy any aminy ny olona na fanontaniana maro samihafa ny olona, zany hoe niova mihitsy zany ilay traditiona zay niainan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Eto am-pamaranana dia azo lazaina fa fitaovana mahomby io am-pelantanan'ny fiangonana ny tambajotra serasera ary fitaovana lehibe ahafahana mitaona olona ao amin'i Jesosy. Farany tsy ho voaresaka eto daholo ny amin'ny resaka fitaomana ny olona ho tonga ho mpianatra an'i Jesosy, satria dingana telo ihany no nilalovantsika teo fa tsy nilazaintsika ny atsipiriana ohatra ny fahatongavan'ny missionnaire ny pratika ny zareo, eo ihany koa ny amin'ny hoe fifoazana, eo ihany koa ny amin'ny resaka hoe rafitra sy ny amin'ny izay endriky ny fahaleovantenan'ny fiangonana loterana malagasy zany. Ary atao anatin'ity fizarana faharoty ihany koa dia tsy dia tena niditra lalina mahakasika ny amin'izany hoe fitoriana amin'ny resaka réseaux sociaux zany isika fa karazana fampidirana amin'ny ankapobeny ihany no ny resantsika teto satria voafetra ny fotoana. Ka dia izay no azo naroso, ka dia samia ho tahian Jesosy Kristy isika tsirairay ary tonona amintsika tsirairay ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
tsy mifivava magnanaty anao izy Jesosy amiza tsy valaky sy mamalavalanao taga eo mandiniky fombanao anao magnansino tsy mifivava magnanaty anao izy Jesosy amiza tsy valaky sy mamalavalanao ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara hampandroso ny fitiavana